eo mantsy hoy ny gazety no ahafantarana an'ireo izay tena namany marina ny sikim-ponitra tamin'ny fampielezan-kevitra sy ireo izay tsy nanao fa tsy nameny paosy. La gazette de la Grande Île kosa akoatra ny fitodiana any amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna Sahady ka milaza fa tsy ho candidat ramatoa Olga Ramalason ben'ny tanàna Antsirabe sy ny fisarihany ihany koa ny mpamaky amin'ny nahazahoan'ny filoam-poko tanana Andohamandry Ambohipotsy taratasy fandrahonana ho faty dia miandry mafy izay ho fisotro ny fifidianana rahampitso 20 volana tao aorian'ny nametrahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fialana. Fitsapakevy-bahoaka ao anatin'ny fanaraha-maso enjana hoy kosa ny lohateny lehiben'ny l'Express de Madagascar nanamafy ny fiambenan'ny hémorrague mba hitandrovana ny filaminana voarara avokoa rehefa mety ho virivoriana rahampitso hoy ihany ny fanamarian'ny gazety. Ary dia ny momba ny falandresaka nataon'ny mpitandro filaminana omaly io indrindra no asongadiny Les Nouvelles fitsapakevy-bahoaka tsy hisy ny indrafo an'izay te anakorotana naneo ny fahavononany tanteraka ireo tompon'andraikitra eto Analamanga amin'ny arovana farany izay enjana ny fisotron'ny fitsapakevy-bahoaka atao rahampitso hoy ny gazety. Ila verité indray dia misarika ny mpamaky andaniny amin'ny teny nataon'ny filohan'ny rajela tany an-tany fotsy hoe fanehoana ny fitiavan-tanindrazana ny fandehanana amin'ny fidy akilany toa izay asongadiny inona ny vaovao androany dia misarika ny mpamaky amin'ny fanambarana nataon'ny ministry ny folo alindahy Rakoto Armas Lucien sy ny sekretera mpanjakana miadidiny Gendarmerie Pirenena ny generaly André Nazary ho setriny fiantsonany tafika tao ao ny gazety nolaviny miaramila izany antso izany hoy La Vérité tsy miditra amin'ny adila politika ny folo alindahy ho kosa ny fanamariana entin'ny inona ny vaovao. Fanahy Madagascar Tribune na Courrier de Madagascar androany kosa dia samy manasongadina ny nambaran'ny professeur Raymond Ranjeva nandritra ny fiaonany tamin'ny mpano gazety teny antranony omaly mitovy ny ambaran'ireo gazety ireo amin'ny lohateny lehibeny fa tsy misy dikany ny fitsapakevy-bahoaka izay atao rahampitso amin'ny professeur Raymond Ranjeva. Araka ny heviny moa dia hevitro tokana no nanaovana azy io. Ankilany kosa ny gazety Courrier de Madagascar dia misarika ny mpamaky amin'ny nambaran'ny professeur Gabriel Rabe Armanana avy ao amin'ny antoko monima fa tsy maintsy hiona amin'ny Antananarivo amin'ny herinandro ity ny antoko monima. Mitovy ny sary avoakany Midi Madagascar sy ireo gazety ino vaovao any amin'ny faritra androany dia ny sary n'Andriamatoa isany Monjaroindefo Marc Ravalomanana Raymond Ranjeva ary Zafy Albert samy manao lasibatra ny fitondrana tetezamita izy ireo hoy ny fanamarian'ny gazety Midi Madagascar akoatra ny filazana amin'ny lohateny hafa fa misy mandraona ireo sinoa sy malagasy fa volombelona amin'ny raharaha fanondranana antsokosoko Bois de Rose. Ady mpanambarana no ataony izy efatra amin'ny rahalahy mianaka ireo hoy kosa ny gazety ino vaovao any amin'ny faritra manamarika fa samy mitovitovy ny voalazany izy efa amin'ny rahalahy mianaka ireo. Mbola mifandraika amin'izay toetra raha politika izay ihany koa no loha FDB voizin'ny gazetiko sy telonorefy androany. Akoatra ny fitaterana ny nambaran'ny professeur Raymond Ranjeva mikasika ireo fanagadrana kosa dia ny hoe herisetra politika hanakanana ny fanehoan-kevitra malalaka sy fanalambaraka ny firenena ny fanagadrana dia isan'ny lohateny lehibe ny gazety koa ny filazana fa ho voadariko avokoa izay mivorivory an'isy rapitso. Fanontaniana no aperako telonorefy raha manambonina ambony tafika maromaro no mety ho samborina atoato ny antso ny mpitantana ny raharaham-bahoaka tsy ivadika amin'ny teny nomena ny fiangonana katolika. Izany antso izany moa araka ny tatitry ny gazety telonorefy androany kosa dia nivoaka tamin'ny fivorimben'ny fivondronamben'ny eveka avy amin'ny lavalnosy natao teto Antananarivo tamin'ny herinandro lasiny. Fanahy aorana i Madagasikara lasandroany dia samy mivoy ny fiferenan'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka an-tanindrazana samy miresaka ny fimakomana n'ireo mpombazy amin'izany fiaviany izany ireto gazety reto. Misy ny komity mikarakara an'izany hoy ny gazety Madagasikara laza kanefa hatramin'izao dia tsy mbola nisy nanambara ny tato mazava ny amin'izany fahatongavana izany izy ireo. Milaza moa ireo membre ny komity ireo araka ny tatitry ity gazety ity fa tsy maintsy anao fanambarana farafahakeliny 10 andro mialohan'ny hatongavan'ny amiral Didier Ratsiraka an-tanindrazana izany komity izany. Akoatra ny fanasongadinana ny fahitan'ny fitsidiana samihafa nataon'ny filoha Andry Rajoelina sy ny fampelezan-kevitra nataona
nandritra ny andro maromaro teto amin'ny nosy dia asongadiny gazety Le Journal de Madagascar kosa ny nahazahoana nalamahitsy tanàna banque BNI vaovao. Ny gazety Taratra kosa androany dia mivoy ny nahatratraran'ny mpitandro filaminana tena Ambohidahy Itosy Androjola roa efa nokarohina hatramin'ny ela mpanao fanafiana amin'ny tampim-piadiana teny amin'ny faritra Itosy sy ny manodidina iny izy roa lahy ireto. Zay no volazan'ny gazety androany